Haleluya. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Falindray zay mitrany tokantranonao amin'ity maraina ity tena fifaliana lehibe ho anay miaraka aminao indray androany miaraka hiderany tompo miaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra indray isika satria izy tokoa ilay mendrika omena izany voninahitra rehetra izany dia mino fa vonona ianao androany mety reradreratra ianao fa andao hidera azy, andao hankalazy azy, andao tena hanambaga ny fahatsaran'Andriamanitra. Alohan'izany dia hivavaka isika aloha, tena hivavaka isika ametraka izao fotoan'izao indray eo am-pelantanan'Andriamanitra satria izy ilay Andriamanitra izay fantatro hoe mifehy an'izao fotoana izao ary manatrika n'aiza n'aiza tena hanaranao anay amin'ity alahady ity. Raha eo mankasitraka anao izahay, tena misaotra anao zahay Jesosy satria fantatra hoe manome anay indray ianao fahasoavana androany. Tena fahasoavana indray tompo no ahafahanay mankalaza anao, miditra eo amin'ny fanatrehanao satria ny fanatrehanao tokoa Andriamanitra iray dia tsy azo vidiana vola izany. Tena hoe na inona ny zavatra mety hanananay na tsy hanananay dia zava-dehibe loatra ny fanatrehanao. Androany dia manome anay ianao Andriamanitra opportunité indray ahafahanay tsiraray avy indray reto Andriamanitra tena tafaray ao aminao, afaka miresaka aminao, afaka manandra-bavaka, afaka midera anao indray Andriamanitra dia sokafo ny fonay tsiraray avy androany Jesosy tena sokafo indray ny fonay androany mba handrenesanay anao miteny aminay tsiraray avy Jesosy fantatro fa Andriamanitra ny akaiky ary Andriamanitra ny lavitra tokoa ianao Andriamanitra dia matotry anao zahay androany, tena miandry anao zahay androany, tena misaotra Jesosy fa manatrika anay ianao, miaraka aminay indray ianao amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Tompo. Aleluia. Raha lasianabavy mino fa vonona ianao hideran'ny tompo indray ianao atokantranao ianao na iza toerana misy anao na amin'ny onjam-peo androany dia andaontsika hideran'ny tompo amin'ity fotoana androany ity. Lasitsika hoe saotra sy dera laza sy hery ho anao lay mandrakizay. Haleluia. Andaontsika hiarahira hoe saotra sy dera, saotra sy dera laza sy hery ho anao lay mandrakizay. Silanitra ne ambara fatupuni funina itra yanao isanata mandrakiza rayo nifanjakanao tsiura ray mandrakiza. Haleluya. Saotra sidera laza sieri, saotra sidera laza sieri uanao ray mandrakizay. Haleluya. Yulunjeja sini tuturu yujike wanajeana daulasain gerantani silanitra te ambara fatupuni kunina itra yanao misanjata mandrakiza rayo nifanjakanao tsiula lay mandrakiza. Nani tani antakianao uanao mandrakiza timana tahala yanao rirai tera uanao mandrakiza mandera
hoanao mandrakiza tsy manan-tsahala sahala ianao riray tera hoanao mandrakiza eran-tany sy lalitra te ambara fatompony voninahitra ianao misandrata mandrakiza rayo ny fanjakanao tsy ora lay mandrakiza lotsky lasa hoe lay mandrakizay halleluia lay mandrakiza asao ihany zany lay mandrakizay lay mandrakiza asao farany hoe hoanao lay mandrakizay lay mandrakiza halleluia lotsky teaka mafo any tompo androany fa izy no mandrakizay nao mbola kalazaitsika ny anarany nao mbola mefontsika voninahitra ny anarany androany halleluia satanao zay jesosy ankalazainay ny anaranao ankalazainay ny anaranao miara hitsika ankalazainay ny herinao ny voninahitra manerana ny tany zao rehetra izao zay miandrandranao nahita famonjena no mery ny anaranao ankalazainay ny anaranao ankalazainay ny anaranao ankalazainay ny herinao ny voninahitra manerana ny tany zao rehetra izao zay miandrandranao nahita famonjena no mery ny anaranao mendrika hoteraina ny anaranao mendrika ankalazainy zao tontolo izao lay anaranao makakindry fifaliny tany rehetrianao mendrika hoteraina ny anaranao mendrika ankalazainy zao tontolo izao lay anaranao makakindry fifaliny halleluia no mbola iraitsika ihany androany hoe ankalazainay ny anaranao ankalazainay ny herinao halleluia ankalazainay ny anaranao ankalazainay ny herinao ny voninahitra manerana ny tany zao rehetra izao zay miandrandranao nahita famonjena no mery ny anaranao mendrika
nataonao. Reto izahay androany Tompo, eto anatrehanao, ilasy akasitraka anao amin'ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Halleluja. isika zay eto andro androany ka andao tena nararoatra an'izany
fotoana izay ahafahantsika tena makasitraka n'Andriamanitra ny anaty lalana fotsika. Ten'Andriamanitra no milaza fa misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Otsika tena hisaotra azy androany, ny amin'ny maizy azy akasitraka azy, ny amin'ny zavatra izay mitranga eo anivon'ny firenena, ny amin'ny zavatra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Otsika tena hisaotra an'Andriamanitra araka ny tenin'i Davida milaza hoe misaoran Jehovah ary fanahiky, ary aza misy atonona ny fitahiany rehetra, aza misy avela hitoloko any anatintsika any androany. Fandaontsika tena hisaotra an'Andriamanitra, tena hanome voninahitra an'Andriamanitra androany. Alleluia. Nuzaretana Sizambula watona Sizambula watona Nuzaretana tona Sizambula watona Misauchana. Hallelujah. Hallelujah. Iza tokony azoarina aminao tompoko. Joro eto anoloanao izay ankehitriny, eto anoloan'ny fahalebiazanao sy ny fahamasinanao, izay tsinotsinona tompo, fanantsonao izay mba hidera ny anaranao, ilaza ny atsara ny asanao Jesosy. Raisy ny aja sy ny voninahitra androany Jesosy. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nila Nicha de mana baranya sana Simi Sia Suarina Mina Tupo Mandakiza Ufamunzena na itukua Ufamunzena na tuku Manjakiza
Azao faranja mandraky izay ianao, mandraky izay Irisikle
araka izany iratsika izany dia tena hialoko ambany tompotokontsika androany, hialoko ambany fialofan'ny tompontsika androany. Raha mandalo tebiteby isika, raha matsapa fa miozongozona ny fiainantsika androany, andaontsika hialoko amin'ny tompo amin'ity androany itsy. Jehova tomponay eo, mialoko aminao izay androany. Marefy izay tompo, marefy ny fiainanay, kely izay tsinitsiny izay tompo. Teray misy fisalasalana ny anaty lalon'ny fona ihany, fa amin'ity androany ity tompo dia mialoko aminao izay mba hiverena ny fampikina indray any anaty lalon'ny fona ihany. Na tanora, na ray mpianakaviana, na renim-pianakaviana, nareo izay ao anatin'ny aretina mandalo tebiteby androany tompo malalo androany izahay, dia miondrika manetsy tena tompo, miondrika izahay Jesosy miverina ao ambany fiarofanao, aokenao no aram-bato fiarofananay Jesosy malalo, ka na mandalo mionja, na mandalo taviotra dia hoenao no aram-batonay Jehova tompo. Androany fiainanay dia afenao aminao, afeno hialoko ao aminao tompo, afeno mba hitoetra tsy hozongozona ao aminao Jesosy. Halleluja. Antsika hirantsany any androany hoe na manonja rano, raha eo misotranao izay androany, fa na dia fotoana fohy aza nafahanay nakeo anatrehanao, dia nampanjakanao taty-amponay ny fiadananao, ny fifaliana avy aminao, ny fatokianao napetraka ao aty-amponay. Tsy voarainay izany amin'ny alalan'ny fifaliana eny amin'izao tontolo izao, tsy azon'izao tontolo izao menanay izany rehetra izany tompo, fa ianao kosa no mitondra an'izany taty-amponay androany, ka te hakasitraka anao izahay, te hisaotra anao izahay ny amin'izay rehetra afaka nakeo anatrehanao androany. Raisy nihaja tompo, ny voninahitra ho anao rery amin'ny mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleluja, halleluja. Tsara ny tompo a. Mino fa feno fifaliana ianao amin'izao fotoana izao a, satria ao fanatrehan'ny tompo tokoa sy fifaliana. Dia mino fa nakasika anao zany ary ny asa tany anatinao ny tompo a, dia hiditra ao anatin'ny filazana isika amin'izao fotoana izao a. Ampatsay foana izahay a fa eto izahay miaraka aminao a isaky ny alahady a amin'ny sivoka sasany. Eto zany izahay miaraka aminao, miaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra, hitarika anao a eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, na izy ianao na iza manaraka anay na amin'ny onjam-peo a na amin'ny Facebook zany a, dia isaorana be da be izay efa miaraka taminay foana sy mbola hiaraka aminay koa amin'ny fotoana mbola ho avy. Dia mino fa be da be amintsika ny manana-po ho an'ny asan'Andriamanitra, takanay izay manana-po ny ao an'ny asan'Andriamanitra, dia mety tsy afaka anatitra ny famafazana na fanatitra ianao fa ao am-ponao ary indraindray tena hoe ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no tena hoe mikasika anao amafo an'ny asan'Andriamanitra, ary izay tokoa tena hoe ny tompony mametraka an'izany ao anatintsika ao. Dia afaka mamafy ianao amin'ny 1 vola
amin'ny ity lahagana ity a dia ny 034 76 502 81 034 76 502 81 dia hotahin'Andriamanitra manokana ianao a ny amin'izany famafazana izay ho ataonao zany zay tena hoe avy any am-potsika moa izany rehetrarehetra izany. Dia ho antsika koa izay mety mandreanay ianao, mety mahita anay ianao, mety ao anatin'ny ady mafy ianao, mety mila vavaka ianao, mila fanohanana am-bavaka ianao a, dia afaka miantso ianao ny lahagana 034 12 701 17 034 12 701 17. Afaka ataonao SMS a na miantso mihitsy ary ianao zany a anio lahagana io a. Naraka ny tenin'Andriamanitra isika izay haina ho an'izay mahazoazo izy ny tenin'ny tompo a, izany teny zany izay tondra fiainana ho antsika izany teny zany a, ka manasanao a anaraka hatramin'ny fakan'izany teny zany ary eo aorianan'ny tenin'Andriamanitra dia isy vavaka izay a hoentina moa zany a ho antsika tsiraray avy a any atokantrano any. Bonjour mes frères et sœurs de Madagascar, de Tuléa, de Tamatave, de Tananarive, ainsi les autres qui vont écouter ce message ce matin. Ben, vraiment bienvenue et c'est une grâce de pouvoir, ce temps que nous vivons, d'être là, d'être à l'écoute de la parole de Dieu, d'être attentif parce que sur ces derniers temps, Dieu a des grandes choses pour son Église. Et moi et le frère Jean-Baptiste, on est très contents d'être avec vous ce matin. Faly miarabanareo anareo any Thomas na Tuliara, Fort Dauphin sy ny hafa koa izay miralamy zao maraina zao satria dia zava-dehibe ho antsika pino tokoa ny maheno ny tenin'Andriamanitra. Eto izay dia hitondra fampaherezana ho anareo ary defaly tokoa ny hiaona aminareo. Et ce matin même, avant qu'on écoute la parole de Dieu, am'izao maraina zao nefa alohan'ny enontsika ny tenin'Andriamanitra, on va passer un petit moment dans la louange avec notre frère Soran. dia andaolotsika ideran'Andriamanitra miaraka amin'ny rahalahy On Soloana. va adorer notre Seigneur. Idera ny tompontsika itsika. Amen. Tunitani miraranu Ampitimu kainavau Nifanaikiu maniri mafindrai Lairanu nurani fanai Tuni anduni maraina Sai manjaku chanisa Nifanai kiu maniri mafindrai Lairanu nurani fanai Arutsai tumbo Amen wanai Narurani fanai Arutsai tumbo Amen wanai Narurani fanai Arutsai Tunimani miraranu Ampitimu kainavau Nifanaikiu maniri mafindrai Lairanu nurani fanai Tuni anduni maraina Sai wanjaku tranisa
Mes frères et sœurs, voilà, c'est bon de pouvoir adorer notre Dieu. Hein. La parole de Dieu nous dit quand on s'approche de lui, qu'on puisse l'adorer. Ry raha lasana bavy mahafinaritra ny midera ny tompontsika ary ny ten'Andriamanitra dia milaza fa ankatoavy ny araka fiziny zany. Et l'adorer, ben, on peut exprimer ça avec des chants, avec une prière. Ny fiderana azy dia azontsika atao amin'ny alalan'ny hira Et c'est vraiment une grâce du Seigneur. ary zany dia fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra. Alors ce matin, on va se tourner vers la parole de Dieu. Amin'izao maraina zao tsika dia andao hijery ny tenin'Andriamanitra. Parce que ce temps-ci, il n'y a que la parole de Dieu qui nous fortifie, qui nous rassure. Amin'izao fotoana zao dia ny tenin'Andriamanitra ihany ny afaka mampahery antsika. Surtout ce temps de pandémie, Indrindrandrindra amin'izao fotoanan'ny valanaretina zao. nous avons besoin de s'accrocher avec les promesses du Seigneur. Mila mandrositsika miaraka amin'ny fanomezan'ny tokin'Andriamanitra. Et ces promesses, il nous dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Ary zany fampanantenana izany dia milazainy hoe hiaraka amintsika foana izy mandrakizay. Et être avec nous, c'est d'être avec sa parole. Ny fiarahana aminay dia ny miaraka amin'ny teniny. C'est pour cela qu'on doit chérir la parole de Dieu. Zay no mahatonga antsika tokony akatoh On ny doit, tenin'Andriamanitra. on doit la méditer jour et nuit Tokony andinika azy andro aman'alina pour qu'on puisse trouver notre force, notre assurance, mba ahafahantsika manana ny hery ilaina sy ny toky, notre joie, ny hafaliana, notre paix. ny fiadanana. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse nous équiper de cela. Ny tenin'Andriamanitra ihany no afaka hanome antsika an'izany. Et tout ce qu'on peut procurer ailleurs Ary zay rehetra azontsika any ivelany est éphémère. dia mandalo fotsiny zany, C'est juste pour un temps. ho an'ny fotoana fohy fotsiny. Et mes frères et sœurs de Madagascar, Ary nareo rahalahy sy anabavy Le any temps que nous Madagasikara, vivons, ny fotoana izay iainantsika zao avec cette pandémie, amin'ity valanaretiny ity nous avons besoin de mettre notre confiance totalement dans le Seigneur Jésus. dia mila mametraka amin'ny fitokisantsika tanteraka tsika ao amin'ny Jesosy Amen. Kristy. Amen. Alors, on va lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er. Andao arovaka itsika ny soratra masina ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahaefatra andininy voalohany. Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est que c'est là que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ary farany ry rahalahy mangataka aminareo sy mananatra anareo ao amin'ny Jesosy Tompo izay mba ho araka ny andraisanareo taminay izay mety andehananareo sy anaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra dia araka ny andehananareo ihany koa no itombonareo bebe kokoa. L'apôtre encourage cette église à travers ses lettres, comment l'église, les chrétiens doivent grandir dans la foi. Ny apôstôly eto dia manome hery amin'ny fiangonana mba ilazany hoe ahoana ny fomba itombony ao amin'ny finoana. Ils doivent avoir du progrès dans leur marche. Tsy tokony hanana fandrosoana izy eo amin'ny diny. Et ce que l'apôtre Paul exhorte tous ces églises dans ses lettres. Ary ny apôstôly Paoly dia mampahery foana ny mpino rehetra eo amin'ireo taratasiny. Il faut qu'on s'assure qu'on progresse dans la vie chrétienne. Tsy maintsy mahazo tokontsika fa mandroso tokoa eo amin'ny fiainana kristiana. On doit quitter tout ce qui est enfantillage. Tokony mielana daholo zay rehetra manana endrika ankizy. Cela veut dire, tout ce qui n'est pas de Dieu, on doit se séparer. Zany midika fa zay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra dia tokony elana daholo zany. On doit avoir notre progrès en se détachant de tout ce qui n'est pas de Dieu. Ny fandrosoantsika dia ny fielantsika amin'izay rehetra zay tsy Quand ankatoavan'Andriamanitra. l'apôtre parle de progrès en progrès, ce n'est pas des choses qu'on le fait à l'instant.
raha ny apôstôly paoly milaza hoe mandroso dia zany tsy midika hoe vita eo no eo ihany mais on marche de progrès en progrès. fa mandroso mendalana. Je donne un exemple. Hein. manome ohatra anareo Vous savez, si je suis religieux, raha izaho no mpanaraka fombafomba je suis fotsiny encore dans la tradition, mbola ao anatin'ny fombafomba je suis encore dans les émotions de la famille. mbola ao anatin'ny fitiavana ny fianakaviana Ben, étant devenu un enfant de Dieu, rehefa zaho no lasa zanak'Andriamanitra ma vie avec le Seigneur, ny fiainako miaraka amin'ny tompo l'évangile que je reçois, ny filazantsara zay azoko ben, je dois faire des progrès dedans dia tsy maintsy manao mandroso ao pour que anatin'izany ces choses se séparent de moi. mba ahatonga ny zavatra tsy izy hiala amiko. Et si on lit le verset 3 dans le même chapitre, raha vakitsika koa ny andininy fahatelo eo amin'io toky io ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, ny zao no sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo hifadiananareo ny fijangatsangana. c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, mba samy hahafantatra izay hahazoanareo ny fanaky ny tenanareo sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra. Alors, dans ces quelques mots, ces quelques versets, il y a du progrès à faire dans nos vies. Amin'io andalana soratra masina vitsivitsy io dia ahitana ny hoe fandrosoana tokony ananana. Je vais m'identifier à vous parce que je suis dans un corps comme le vôtre. Za dia manao manahaka anareo satria ao anatina nofo mitovy Et il y aminareo a koa. tout un travail qui a besoin de se faire en nous. Dia misy asa betsaka zay tokony hisy ao anatsika. Il y a tout un progrès qui doit se faire jour après jour Tokony hisy fandrosoana zay tsy maintsy atao isan'andro. pour que je puisse marcher dans la sainteté. Mba ahafahako mandroso ao anatin'ny fahamasinana. Le verset 6 nous dit, Ny andininy fahaenina dia milaza fa c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. fa mba tsy hisy hanao saina hifetsy ny rahalahiny amin'izany fa ny tompo no mpamaly ny amin'izany zavatra rehetra izany toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo raha teo. Et le verset 7 nous répète cela. Il nous dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ary toizany eo amin'ny andininy fahafito zay milaza hoe fa Andriamanitra dia tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotona fa amin'ny fahamasinana. C'est pour cela, c'est vital pour nous, mes frères et sœurs, de pouvoir marcher dans la sainteté de progrès en progrès. Iankina ny fiainantsika ry raha lasanabavy ny fandrosoantsika ny fandehanantsika ao anatin'ny fandrosoana tsy mijanona. Et l'apôtre Jacques dit dans son épître, chapitre 4, verset 1er, Ny ao amin'ny Jakoba ndray kosa parce que les progrès que l'on doit faire, c'est à travers nos vies. satria ny fandrosoana zay tokony ataontsika dia amin'ny alalan'ny fiainantsika. C'est un progrès concernant notre vie spirituelle. Fandrosoana zay mahakasika ny fiainantsika ara-panahy. Ce n'est pas des progrès pour une vie extérieure autour de nous. Tsy fandrosoana amin'ny fiainantsika any ivelany manodidina antsika any. Si Dieu veut nous bénir pour que nous progressions dans notre entreprise ou autre dans notre travail, lui, il va le faire. Raha Andriamanitra ny hoe tea hanome antsika fahasoavana manokana eo amin'ny asantsika. Mais le vrai progrès, c'est pour notre vie spirituelle. Fa ny tena fandrosoana dia eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Et le Jacques chapitre 4 verset 1er nous dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Ary ao amin'ny Jakoba toko faefatra andininy voalohany dia milaza ny hoe ary aiza ny ady ary avy aiza
ny fifandirana eo aminareo. Tsy izao va no iaviany dia ny filanareo zay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo. Verset 2 nous dit, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez de querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ary toizany zany eo amin'ny andininy faharoa, mila anareo nefa tsy manana ianareo, mamono sy mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo ihany, mifandritra sy miady ianareo tsy manana ianareo satria tsy mangataka. Le verset 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ny andininy fahatelo koa dia milaza hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Demander mal, c'est-à-dire c'est de faire des progrès selon la chair. Ny mangataka dia midika hoe hanana fandrosoana ara-nofo. C'est pour cela il y a beaucoup de chrétiens qui n'héritent pas des bénédictions de Dieu. Zay mahatonga ny kristianina maro zay tsy mahazo izay fahasoavana avy Parce amin'Andriamanitra zay. que dans leur vie spirituelle, ils ne grandissent pas, ils ne progressent pas. Satria eo amin'ny fiainany ara-panahy dia tsy mandroso ry zareo tsy mitombo. Ils veulent progresser dans la vie naturelle. Te androso izy eo amin'ny fiainany ara-nofo. Hein, il y a même des évangiles qui partent dans ce sens, Misy ny filazantsara zay mitory an'izany. qui annoncent un évangile pour que les gens qu'ils aient des progrès dans la vie naturelle. Filazantsara zay milaza hoe mba azahoana fanambinana bebe koa eo amin'ny fiainany ara-nofo. Mais là, l'apôtre dit bien que vous demandez, vous ne recevez pas. Ny apôstôly eto dia milaza mazava tsara hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany. Ça parle d'une vie spirituelle. Miteny fiainana ara-panahy zany. Et le verset 4 est clair. Le verset 4 nous dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ary mazava ny voalaza ao amin'ny andininy fahaefatra. Ry mpisitaka mpijangajanga. Tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisankazana amin'izao tontolo zao. C'est pour cela, mes frères et sœurs, le monde, tout ce qui est dans le monde, tout ce que le monde contient ne vient pas de Dieu. Zay ny mahatonga ny hoe zay zavatra rehetra eo ran'izao tontolo zao dia tsy ankatoavin'Andriamanitra ary tsy avy amin'Andriamanitra. Être ami du monde, on devient ennemi de Dieu. Raha itsika no sakaizan'izao tontolo zao dia fahavalon'Andriamanitra zay. Vous savez, mes frères et sœurs, tout ce qu'on peut voir avec nos yeux naturels, tout ce qui existe dans le monde, Fantatrareo ry rahalahy sy anabavy fa izay zavatra hitan'ny masontsika manerana an'izao tontolo zao est géré par notre ennemi, par le diable. dia ny devoly zay fahavalontsika no mitantana an'izany. C'est pour cela que nos progrès à nous ne doivent pas aller dans ce sens. Zay mahatonga ny fandrosoantsika tsy tokony handeha arak'izany. De s'enrichir comme le monde s'enrichit matériellement. Ma hoe anakarena tahaka ny fananan'ny olona eny amin'izao tontolo zao arena. De chercher à être un homme qui a une position. Zay mitady toerana eo amin'ny fiainany. De chercher le pouvoir dans ce monde. Mitady hery, mitady toerana ambony eo amin'ny fiainany. Mais nous, on doit résister à toutes ces choses. Fa itsika dia tokony handahany zany rehetrarehetra zany. On doit quelque part rejeter ces choses. Tokony handa ary hitsipaka an'izany rehetrarehetra zany tsika. Mais pour faire face à cela, on a besoin de marcher selon les voies de Dieu. Fa mba ahafahantsika manao an'izany dia tokony handehantsika araky ny lalànan'Andriamanitra. De faire des comment dirais-je, des progrès, de marcher avec cette maturité. Zany hoe andeha araky zany fahamatorany zany. Le verset
7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voyez, c'est le combat que nous avons besoin de mener pour faire des progrès avec Dieu. Itanareo ao amin'ny andininy fahafito dia milaza hoe ka dia maneky an'Andriamanitra ianareo ary manoerany devoly dia andositra anareo izy. Hitanareo amin'izany ny mahazava-dehibe ny fanekena an'Andriamanitra. C'est bien écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mazava tsara ny voalaza eto hoe manoerany devoly dia andositra anareo izy. Mes frères et sœurs, notre marche, notre vie Ry rahalahy sy anabavy, ny diantsika, ny fiainantsika doit constamment s'identifier au Seigneur. dia tokony anahaka foana any tompo. On ne doit pas servir le Seigneur avec légèreté. Tsy tokony anompo ny tompo ampahamavanana isika. On ne doit pas servir le Seigneur avec des ambitions charnelles. Tsy tokony anompo an'Andriamanitra tsika, anompo ny tompontsika amina ambopo aranofo. C'est là où nous aurons des luttes. Amin'izay fotoana zay tsika ny misy ady zay tsy mety atao. C'est là où il y aura des passions charnelles qui vont reprendre vie. Eo no ahatonga isy filana aranofo zay manjary hipoitra indray. Et nous serons privés de la vraie croissance spirituelle. Dia eo tsika fa tsy ahazo an'le tena fivoarana ara-panahy. C'est pour cela qu'on doit travailler à cela, mes frères. Zay no mahatonga tsika tokony hiasa amin'izany. Et Romains 7, chapitre 1, Romains 7, verset 5. Ndao indray jerentsika koa ny eo amin'ny Romana toko fahafito Il dit, verset 5. andininy fahadimy. Il dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions de péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filany niofotra izay noetseny lalàna no niasa tao amin'ny momba ny tenantsika ahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Hein, l'apôtre dit que nous portons dans ce temps-là de fruits pour la mort. Ny apôstôly eto dia milaza hoe tamin'izany fotoana zany tsika dia mitondra vokatra ho an'ny fahafatesana. C'est pour cela, étant devenus des enfants de Dieu, Zay ny mahatonga hoe rehefa tonga zanak'Andriamanitra tsika on doit rechercher les choses d'en haut dia tokony hitady hikatsaka ny zavatra avy any et ambony tsika on doit tout faire pour progresser. ary tokony hanao ny zavatra rehetra tokony ataontsika mba hampandroso antsika Dans tous les domaines. amin'ny lafiny rehetrarehetra, Hein, dans ma vie de tous les jours, amin'ny fiainako dans andavanandro, mon foyer, eo amin'ny tokantranoko, avec mes enfants, eo amin'ny ankohonako, avec l'église, ao amin'ny dans fiangonako, cette société. amin'ny fiarahamonina, Moi étant un enfant de Dieu, amin'ny mahazanak'Andriamanitra, j'ai besoin de voir ce progrès en moi. dia mila mahita ho an'izany fandrosoana zany Et- ao amiko. Et ça ne se fait pas en un jour. Ary zany tsy ho vita anatin'ny ray andro, On doit persévérer. fa tokony aharitra, On ne doit pas se relâcher. tsy tokony hiravoravo tanana mihitsy. Jour après jour, Isanandro, isanandro. on doit être éveillé dans notre cœur, dans notre esprit. Tokony ho mailo foana ao am-pontsika sy ao amin'ny fanahintsika Afin que cette sanctification prenne place dans notre cœur, dans notre esprit. mba hatonga an'io fahamasinana io andray toerana ao amin'ny fontsika, ao amin'ny fanahintsika, Pour que nous soyons agréables au Seigneur. mba hatonga antsika ho akatoavin'Andriamanitra. Parce qu'il a dit qu'il viendra prendre une église sans tache, ni ride, irrépréhensible. Satria izy dia nilaza hoe ho tonga izy aka fiangonana tsy misy pentipentina, madio ary masina, Une église parfaite. fiangonana zay tanteraka. Mes frères et sœurs, Ry rahalahy sy anabavy, notre marche chrétienne, ny diatsika maha-kristianina atsika avec tout ce que nous pouvons encore transporter, parce que nous ne sommes pas encore dans la perfection totale, miaraka amin'izay rehetra mbola mety miaraka eny amintsika eny satria tsika dia mbola tsy tanteraka zany mais mihitsy, on doit faire des progrès fa en progrès. tokony androso foana atsika, On doit marcher jour après jour avec la crainte de Dieu dans notre cœur. tokony andeha foana atsika isanandro isanandro miaraka amin'ny fatahoran'Andriamanitra ao am-pontsika ao. Vous savez, on doit prier pour que la crainte gagne les cœurs du peuple de Dieu.
tsika dia tokony hivavaka foana mba ahatonga ny fatahoran'Andriamanitra ho tonga ao anatin'ny fon'ny mpino. Beaucoup de fausses doctrines a infiltré l'Église Maro ny fampianaran-diso izay tafiditra ao anaty fiangonana parce que la crainte a sorti de l'Église. satria ny fatahoran'Andriamanitra dia niala tao anatin'ny fiangonana. Et ça a ouvert la place pour que l'ennemi puisse venir s'infiltrer Dia nahatonga ny fahavalo nahazo irika hidirana et emmener ses venins au milieu du peuple de Dieu. dia hitondra ny poiziny eo ampovoan'ny mpino. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs de Madagascar, Fa amin'izao fotoana zao ry rahalahy sy anabavy any c'est Madagasikara, le temps de se réveiller fotoana zao ifoazatsika et de se dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu, mba ialantsika amin'izay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra qui peut-être a infiltré notre cœur. izay angamba mety ho nahazo ny fotsika. Mais c'est le temps de renoncer à toutes ces choses, Fotoanan'izao no ialana andavana an'izany à tous les rehetrarehetra zany fruits de la chair amin'ireo vokatry ny nofo rehetrarehetra reo que la parole de Dieu mentionne, izay lazay ny tenin'Andriamanitra qu'on puisse marcher dans une sainteté. mba hahafahantsika mandroso mandeha ao anatin'ny Et fahamasinana, que dans notre cœur, nous avons cette assurance mba ao anatin'ny fotsiotsika ao tsika Que dia nous- anana an'le toky que nous sommes en train de grandir avec Jésus. fa hoe tena mitombo miaraka amin'i Jesosy N'acceptez tokoatsika. pas de rester le même, Aza manaiky ny hijanona amin'izao mais cherchons jour après jour d'être plus sensibles fa mikatsaha ny ahatonga anao isan'andro hivoatra foana sensibles à l'Esprit de Dieu. mba ahafahanao mandray ny fanahin'Andriamanitra Étant un enfant de Dieu, amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao étant choisi par Dieu, ary ny fidin'Andriamanitra. on doit vraiment marcher avec cette foi. Tokony andeha miaraka amin'izany finoana zany. On doit le servir de tout notre cœur. Tokony manompo azy amin'ny fotsika manontolontsika. Et la parole de Dieu nous dit, pour le monde, nous sommes morts pour lui. Ary ny ten'Andriamanitra dia milaza foana zao tontolo zao tsika dia maty Mais ho nous azy. sommes vivants pour Dieu. Fa itsika kosa dia velona ho an'Andriamanitra. C'est pour cela, un enfant, quand il est né, Zay mahatonga hoe ny ankizy raha vao teraka il ne reste pas le même. dia tsy hoe mijanona ho ankizy foana Si izy. après 5 ans, 10 ans, il prend toujours le lait, Raha ohatra ka hoe afaka 5 taona na 10 taona izy dia mbola misotro ronono foana avec un biberon, hein, araka amin'ny biberon il y a un problème. dia misy zavatra tsy mety zany ao. Il doit grandir. Tokony hitombo izy. Hein, il doit, comme hier je disais, il doit manger un steak. Araka ny voalazako omaly dia tokony fa hihinan-kena amin'izay izy. Hein, tout le temps qu'il y a un enfant, on va lui donner du lait. Ary raha mbola ankizy anao dia ronono no menanao. Mais on ne peut pas être dans l'église, avoir un âge mûr et toujours avec un biberon dans notre bouche. Fa frères et sœurs. tsy mety kosa raha hoe ao anatin'ny fiangonana ianao ka dia omena ronono lava On zao. doit devenir des hommes, des femmes de maturité. Efa tokony ho tonga lehilahy sy vehivavy ao anatin'ny famatorana Et c'est tanteratsika. là où les choses du monde n'auront plus d'influence sur nous. Ary amin'izay fotoana zay ny avy amin'izao tontolo zao Aussi, dia tsy il vient- hanana herintsony aminao. Ou s'il vient pour nous influencer, Fa raha izy no tonga andeha anakery aminao mais nous serons dans une maturité pour faire face. dia efa manana an'le famatorantsika ahafahantsika manatrika azy. Maturité qui vient de Dieu. Famatorana zay avy any amin'Andriamanitra. Une force qui vient de Dieu Hery zay avy any pour amin'Andriamanitra. dénoncer les œuvres de Mba l'ennemi. Tsy akasitraka an'ireo rehetra zay tsy avy any C'est amin'Andriamanitra. ça que Dieu veut pour nous. Izay any tadiavin'Andriamanitra ho antsika. Amen. Amen. Hein, c'est vraiment une grâce, mes frères et sœurs. Tena fahasoavam-be raha lasy anabavy. Aujourd'hui, d'être dans cette circonstance où le monde entier fait face, Amin'izao fotoana zay mahatonga an'izao tontolo zao manatrika fotoatsarotra zao. mais d'être un enfant de Dieu. Ny hoe zanak'Andriamanitra. Ça, c'est vraiment une grâce. Fahasoavan-dehibe zany. Et quand Paul parle à cette église pour qu'il puisse marcher de progrès en progrès, Ary raha ny apôstôly Paoly eto milaza amin'ny fiangonana hoe mandrosoa foana parce que les choses au devant va venir de plus en plus pire ce que nous vivons satria aujourd'hui. ny zavatra miandry antsika aorianao dia hiasarotra foana. C'est pour cela, c'est vital pour nous d'avoir du progrès en nous. Izay any mahatonga ny hoe
hiankina ny fiainantsika mihitsy izany fandrosoana ao amintsika parce que izany demain sera encore plus difficile. satria ny rahampitso dia mbola ho sarotsarotra kokoa noho ny zao Aujourd'hui, on est avec le Covid, amin'izao fotoana zao tsika dia miaraka amin'ny covid mais demain, on ne sait pas avec quoi le monde entier sera touché. fa tsy fantatsika ny rahampitso hoe inona indray ny ahazo an'izao tontolo C'est zao pour cela, préparons-nous, zany mahatonga an'le hoe fortifions-nous. miomana antsika ary makaireza Laissez le Seigneur nous équiper avelao ny tompo atao antsika et soyez obéissants à la parole de Dieu. ary okontsika akatoa ny tenin'Andriamanitra Ça, mes frères et sœurs, izany raha lasana bavy si nous passons à travers la famine, comme nous connaissons certains coins de Madagascar, qui passent raha itsika relativement- mandalo amin'ny mosary ohatra ny nanjo ny faritra sasatsasany tany si nous passons dans Madagasikara la disette, raha tonga amin'ny fotoana zay tsy fahitako hoanina ntsony si nous passons par le feu ou autre, raha mandalo eo amin'ny afina zavatra hafa tsika la Bible nous dit que Dieu est avec nous. ny baiboly dia milaza hoe Andriamanitra dia miaraka amintsika Rien va nous ravir de ses mains. tsisy afaka hanala antsika eo ampelantanany Quelle grâce de pouvoir servir un grand Dieu comme cela. fahasoavana manahoana moa zany izay manompo an'Andriamanitra ohatran'izany Amen. amen Je suis très content de partager un peu la parole de Dieu avec vous. tena faly dia faly tokoa afaka nizaran'izay tenin'Andriamanitra zay aminareo Et à travers ce confinement que vous faites face, ary amin'izao fioboana zay mahazo anareo zao appuyez-vous sur le Seigneur. mametrahany fitokisanareo tanteraka amin'ny tompo ianareo Ne soyez pas distraits, mes frères et sœurs. aza misalasala na aza miodikodina Voilà, on termine là. faranantsika eo ary Et avant qu'on termine, on va laisser la place à notre frère Solwan pour finir cette exhortation avec un chant. alohan'ny amaranantsika ny fotoana tanteraka dia miangavy ny rahalahy Sloana Que tsika Dieu vous bénisse. hitondra fiderana ho antsika Et vraiment, on espère que ces frontières s'ouvrent pour qu'on soit avec vous. Andriamanitra ny mitahy antsika ary manantena zay fa isokatra ny sisy tany mba hahafahanay miaona aminareo Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. ny tompony hitahy anareo raha lasana bavy Tumpuo kasih winjai ni fulai Arut saya minai ni fanai masina Tunitani Pentecosta Tumpuo midinu vai ni fiainana Tumpuo kasih winjai ni funa Arut saya minai ni fanai masina Tunitani Pentecosta Tumpuo midinu vai ni fiainana Fanai masino avi Fanai masino midinare Fanai masino venuia Wakiu anao inifuku ansaka kasih winjai ni funa Arut saya minai ni fanai masina Tunitau ni Pentecosta Tumpuo midinu vai ni fiainana Fanai masino avi Fanai masino midinare Fanai masino venuia
Vavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Raha eo mankasitraka izay ny amin'ny asoavanao ary misaotra tokoa Tompo satria mbola miteny aminay ianao, manambara ny ao am-ponao aminay tsiraray avy ianao nizaniza Tompo nanaraka izao fotoana izao. Ilay Andriamanitra iray izay mamaly tokoa ny etaetany fonay tsiraray avy. Ianao Jesosy no mahita, ianao Jesosy no mahalala ny zavatra rehetrarehetra na ny mety miafina ny Tompo mety tsy fantatra izy, fa ianao no mahalala an'izany. Dia androany Tompo ny teny tao am-ponay tsiraray avy ianao, mikasika anay ianao tamin'ny alalan'ny teninao. Mety efa misy ao anatiny mety tena hoe efa averezan-kevitra tokoa Jesosy. Mety misy Andriamanitra iray, mety efa tady hiala ao aminao mihitsy. Nefa androanina dia efa niteninao ianao Andriamanitra iray mba hanasitranana, hananganana, ary tena hoe hamerenana ny tsiraray avy tokoa amin'ilay tena lalanao, ilay tena planinao. Dia Jesosy eo mivavaka izay, mifampivavaka izay androany. Mba ianao lahery avy aminao Tompo no tena ikasianao, ampaherezanao ny tsiraray avy. Satria fantatray fa raha ny hery anananay dia tena kely zany, fa ilay hery avy aminao Tomponao ka tena meno, ao ka tena hitondra tokoa faharetana ao anatinay amin'izao lalana andehananay izao. Na inona ny zavatra mety mandalo, na inona ny zavatra mety hatrehan'ny tsiraray avy Tompo amin'izao fotoan-tsarotra izao, dia tena matoky marina izay Jesosy. Na eo anivon'ny tokantrano ary Jesosy, dia mino marimarina Tompo fa ianao no mamangy, ianao no mikasika, ianao no manangana, ianao no mampahery Tompo, ianao no maneho ny voninahitra ao. Jesosy eo tena misaotra anao manokana izahay. Dia meteza hiasa ianao Tompo, meteza hikasika ianao Tompo, meteza tena anao asa lehibe tokoa ianao Andriamanitra iray any anatina ihany atsangana. Araka ny tenao hoe raha ny pitony marina fa ianao manangana azy ny tenao Andriamanitra, dia ianao nefa manangana, ianao nefa manangana ny tsiraray avy izay efa mety efa tena reraka tanteraka amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Tompo, tena misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny izao fotoana izao, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny mpanomponao, misaotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao. Satria fantatra tokoa Andriamanitra iray fa Andriamanitra izay tena hoe manana ny fotoananao ianao ny amin'ny tsiraray avy izay niaraka taminay ary nandre ny teninao indray tamin'ity fotoana ity. Misaotra anao zay Jesosy io. Amen Tompo. Sarujaza nilalana makani andani chani nafisejana timentula lufaku tasakana tiwani faizo Tumini tanaku
Halleluja. Sotra ny tompontsika ny amin'izay fotoanatsika tamin'ity androany ity a. Dia mametraka ny mandra-piaona amintsika rehetrarehetra amin'ny herin'ny toizao indray tsika eto amin'ity toerana ity a. Dia manantena hitanao izahay. Halleluja. Veloma ho antsika tsara avy any atokantrano any.